Tompoklasy tombokivavy ankafaliana no androsoana indray ao tokantranonao. Alarobia tahak'izao ny fotoana ifanomezantsika ny fandaharana sahilasy izao eto amin'ny fahitalavitra MBS mazava loatra arahanao amin'ny onjam-peo 5.4 ary indrindra ianareo marobe eto Madagasikara sy maneran-tany manaraka ny fandaharana amin'ny alalan'ny tambazotra atolotra sy anterina ny araba tomboklasy tombokivavy. Toy ny mahazatra dia iarahako manolotra amin'ny namana mpanolotsain'ny tanàna Clémence Rarinirina ny fandaharana. Miarabanao Clémence. Miarabanao namana Lili Rafarala dia araka nambaranao teo marobe hatrany isika isaky ny alarobia tahaka izao miandry nyity fandaharana sahila zao eto amin'ny MBS ity orairay eo no iarahantsika toy ny mahazatra anao ona indray ary Lili Rafarala no endriky ny fandaharantsika amin'ny ity arina ity. Endriky ny fandaharana andray vahiny sika Clémence Rarinirina androany mazava loatra ny vahiny izay iresaka amintsika eto androany dia anio dia Andriamatora Kotomalala Henri fantatry ny maro amin'ilay anarana hoe Riribe ary fantatry ny rehetra ihany koa fa zanaky ny faritany Tomasiny izy hitondra amintsika ny fomba fahitany ny raharam-pirenena amin'ny ankapobeny amin'izao fotoana izao. Mialohan'izany anefa toy ny fanaontsika atao anaty fandaharana dia hanaraka fanadihadiana isika fanadihadiana izay mirakitra indrindra ny kanana indray satria dia matety mpiverina izy ity ny antokotiko Madagasikara taria ny filoha Marc Ravalomanana raha nikasa Iazony Manjakandrina izy ny alatsinainy lasa teo. Hoarahantsika izay dia ao aorian'izay tsika dia miverina eto avy hatrany miaraka amin'ny vahiny. Tafiditra ao anatin'ny asa takiana amin'ny antoko politika ny fanamarinana ny fifidianana ka ao anatin'izany ny hetsika ataon'ny tima amin'izao ho fanentanana ny olona hiditra ao anatin'ilay fifidianana ho Irina Randriamasinoro kanefa izao sakana ny fanjakana izao indray. Raha ny famakianay ara-politika an'ireny dia ny hoe te-hanao fifidianana ve ty fitondram-panjakana ty sa tsy te-hanao fifidianana. Ahoana moa ny antony tsy ahafahana manao hetsika kalamanjana. Tamin'ireny ny fifidianana ne tsy resaka fandatsaham-bato ihany fa ny fifidianana manomboka hatrany amin'ny fandrafetana ny lisam-pifidianana. Iza zao no antoko politika manao an'izay sensibilisation zay amin'ny olona pirenena isoratra narina antony lisam-pifidianana. Manao an'izany ve ny fitondram-panjakana? Tsisy endrika mihitsy ao anatin'izany hoe mba manao an'izany izy. Ny antoko politika mba miezaka manao an'izany indray miferana hoe tsy azo mivoaka ny efitrano nareo. Inona moa ahoana moa no ahafahan'ny olona maheno an'izany raha ao anaty efitrano ianao. Ka izay ny ataoko hoe misy zavatra tiany fitondram-panjakana ambadika mihitsy tiana hatongavana amin'ireny fihetsika ireny. Manaprofy ihany koa izao tranga misy izao hoy Rivo Rakotovao fa tsy misy antony dinika nasionaly izay nataony 4 maritsa lasa teo notarian'ny seni ary nanamariana fa andefa taratasy misokatra amin'ity komisiona misahana ny fividianana ity izy ireo. Ny seni ny toatra mpanarakefa fotsiny ny zavatra ataon'ilay fitondram-panjakana dia nijery kino dimo consent ozy izy fitenenana. Miteny ve ny HCC hoe tsy ara-dalanja ny zavatra teny ministra zany. Miteny ve ny seni hoe manakorotana ny lalam-pifidianantsika ane zany ka tsy atratrarana n'le tanjona hoe mba fifidianana adio mangarahara tsy miangatra hoekeny rehetrarehetra ny valiny. Tokony hiverina ao anatin'ny firenena anaty ameana na état d'urgence isika raha toa ka mandray fanapa-kevitra tsy ahafahana manao hetsika ankalamanjana sy fanakanana ny olona tsy hiteny io ny ministry ny adi-tany ho ny mpandrina nasionaly ny HVM Rivo Rakotovao. Tena miaopefy mihitsy ny fitondram-panjakana ary manamafy manampitrotraka ny aya izay efa napetraka foana tamina fivoriana samihafa. Betsaka ny zavatra ataon'ny fitondram-panjakana na mety ho ataona ihany koa fa ny fitondram-panjakana tena mampiseho tsy mampiseho fitongolanana mampiseho tsy fanarahan-dalàna nefa amin'izao fotoana izao dia miteny taoriana ireny fivoriana herinandro lasa izay nametrahana mafimafy koa zany aya zany dia ireny ny ataon'ny ministre de l'intérieur. Sao dia lasa état d'urgence artsika na loi martiale sao dia izay sao dia hampiatra n'ilay article 61 fitondram-panjakana ka hanakana ny fivezivezen'ny olona eto amin'ity firenena ity na manakana ny olona tsy hiteny. Zay ve zany ny préparation, zay ve zany ny fanomanana ara-tsaina ataon'ny fitondram-panjakana satria raha tsy zany dia fandikan-dalàna fotsiny zao farafaratsiny izy maka an'izay aloha zay fepetra zay ary misy antony lehibe mahatonga an'izay raha miditra krizy isika. Miantso ny hery rehetra iray feo anohitra ny fanapa-kevitra ny fitondram-panjakana i Rivo Rakotovao. Manao antso avy mihitsy ny antoko azo velona hoe amin'ny tsy fanarahan-dalàna ataon'ny mpantanteraka ny abus ataon'ny mpantanteraka lalàna fototra lalàna constitution antsika ve no anaovan'ilay ministre déclaration.
ka manao antsoavy mihitsy amin'ny mpanoratra hoe sy ny rehetrarehetra hoe tandremy fa tady anitsakitsaka ny zo fototra mihitsy a ty fitonam-panjakana ty satria eritreretany hoe atin'ny taona any tanana ny olona isika amin'izao fotoana izao fotoana ny seny dia miantso an'izany ampabe maso miantso an'izany ny FFKM mivaly tenin'ny fitonam-panjakana dia milaza hoe voasakany nareo a fa tsy afaka manao an'izany nareo fa iza moa zany ilay minisitra no andeha nitsakitsaka ny lalàna velona eto amin'ny firenena. Ny sabotsy lasa teo no nisy fanazavana nentin'ny minitry ny atitany amin'ny fampiatona ny fanaovana hetsika ankalamanjana saingy nalalàna ny fanaovana izany anaty efitrano. Isan'ny efa niaran'ny fanakanana teny an-dalana omaly ny antoko tim tany manjakandriana raha ny nambaran'izy ireo. Araka ny nanarahantsika azy teo dia anotsongaitsika tao anatin'ny fampahalalam-baovao ny Real TV ny fanadihadiana iny a raha isika avy hatrany ny vahintsika amin'ity alina ity a Andriamatoa Rakotomalala Henri efa nisy teo fampahafantarana natao namana Lilira Farala fa zanaka Tomasiny izy a izy ihany koa anefa dia sady mpikambana ao anatin'ny G5 fa ankoatran'izay a dia flou nasionaly mpiara-mitantana ny FEDEP Madagasikara na ny Fédération ny fikambanana ireo gadra politika sy ireo niaram-boina vokatry ny raharaha politika mirabanao Andriamatoa Rakotomalala Henri mitsorona amin'ny anarana hoe Riribe. Miarahaba nareo miravavy izay mikarakara ity fandarana ity ary miarahaba ihany koa ny mpiaino sy ny mpijery ny radio télévision na MBS zany. Dia miarahaba ny voaka malagasy Ray Manontolo. Ya, ino moa narahantsika teo iny ny fanadihadiana fa dia anaovan'ny fitondrana Rajoely Nantso-Jay hatrany ny antoko tiako Madagasikara na ny antoko tim tarihan'ny Andriamatoa Marc Ravalomanana na Andriamatoa Riribe misy foana ary nresahana manalily teo fa dia tena tsy mitsahatra ny fanakatsakanana iny ny rahantsika nahita teo iny ny zava-nisy teny amin'ny lalam-pirenena faharoa ny alatsinainy lasa teo ahoana ny fahitanao andre? Ia, Madagasikara dia tany demokratika zay tokony ho tsapany ny mpitondra aloha zay. Ary amin'ny mahatany demokratika ny Madagasikara dia isika ihany koa dia ao anatin'ny nanao sonia an'ilay fanarahana tamin'ny taona 1/7/20 mahakasika ny pacte international relié aux droits civils et politiques. Zany hoe anisan'ny firenena nanao sonia ny fanajana an'izay fanehoan-kevitra zay isika zany. Ny mahagaga nefa ity fitondrana ity dia anisan'ny fitondrana niainga teny an-dalambe. Anisany. Ary niainga tamin'izany hoe tolom-bahoaka zany araky ny tantara niaingatsika teto. Fanonganam-panjakana nisy eto tamin'ny 2009 niarana hita tolom-bahoaka teny an-dalambe. Mahagaga rehefa tonga eo amin'ny fitondrana adino zany. Ary eo ihany koa ny lalam-panorenana izay milaza mazava tsara anaty lalam-panorenana fa zon'ny olom-pirenena ny mivezivezy eto amin'ny tany Madagasikara zany. Ary zon'ny olom-pirenena ihany koa ny maneho hevitra ankalalahana fa ny mahagaga dia zao hadinon'izy ireo sahady izay zavatra nataony. Za moa eto mialatsiny fa miresaka mikasika ny ministre ny serasera za satria misy fotoana anaty ronampeo zany ny ministre ny serasera tamin'izany fotoana zany dia anisany nanameloka ny olona izay nanenjika ny olona maneho hevitra. Ary ny mahagaga amin'izao fotoana zao izy indrindra no lasa indray mitsipaka ny zavatra nyteneniny tamin'izany fotoana zany. Ka ny azoko ambara dia tsotra ihany hoe ny zavatra misy amin'izao fotoana zao dia fandokana lalam-panorenana miverimberina. Ny mpitondra fanjakana mihitsy no mandika ny lalam-panorenana. Ary tsy azo atao zany amin'ny tany demokratika zany hoe sakananao ny olona ny hevitra na an-dalambe io na anaty trano efitrano io indrindraindrindra fa ao anaty fifidianana antsika zao. Ny zavatra nataon'ny timane sy nataon'ny Flora Valomanana dia tsy hoe andeha anakorontany fa andeha hitaona anentana ny vahoaka tsy ny timma ihany fa ny vahoaka malagasy rehetra zay adidin'ny mpanao politika, adidin'ny mpanao politika sy ny fiarahamonim-pirenena ny mandeha manentana ny olona amin'izao fotoana zao hoe mba hisotro anarana ao anaty fifidianana satria tena tery de tery amin'izao tsika mitegny zao na ny olona misotro anarana ary mbola tena tsy feno ilay isa tantarana zany. Ka manao ny adidiny amin'ny mahantoko azy ny tim
mandeha mitety faritra, mandeha manentana ny vahoaka mba hiditra agnatin'ny listim-pifidianana. Manampy ny fitondram-panjakana zany. Ary tena asan'ny fitondram-panjakana ary ny tena asa ataon'ny team amin'izao fotoagna zao. Fa de ny mahagaga de zao sakatsakana. Zareo nefa ny mahagaga rehefa mandeha manao propagande. Efa propagande iny reny fitokanana miaraka amin'ny loko volomboasary etseroa reny. Fa rehefa olona no manao ary tsy ny filôravalamaniny rery fa maro. Misy ohatran'ny sy teny zao mandeha any mbola tsy teny hoe ilatsaka izy hatram'izao. Fa dia mandeha any izy manao fitezam-paritra mizara t-shirt sy ny sisa dia enjehina tsy mahazo mivorivory sy ny sisa ka za tonga de mitodika mivantana amin'ny mpitondra fanjakana. Tsy anareo rery Madagasikara. Zay aloha anankiray zay. Aoko tsapanareo zay. Faharoa tsy zay tianareo atao no tokony atao eto fa misy lalàna eto. Noho izany aoka atsika hanara-dalàna. Ary anareo no tokony hampianatra ny vahoaka amin'izany fanarahan-dalàna zany fa tsy anareo zay tonga eo indray nanao didijadona eto. Ka aminay de tena jadona ny zavatra misy am'izao fotoagna zao mirona makany amin'ny fitondrana jadona. Tsy refesy mandidy ka tsy azo ekena zany. Jadona hoy ianao ny zavatra nisy riribe de zao noho ny finiavana hanakana ny filora valomanana de nitohana ny fifamoivoizana. Zay zany le tena olana eto. Lalam-pirenena faharoa mihitsy ny lasa bloqué tamin'iny andro ny alatsinainy iny raha tsorona mahitsy zany de zao hoe fahatahorana olona anankiray ve no anelingelenana asa fitedavana olona be de be fivelomana vahoaka maro mba mpitondra manahoana loatra riribe no azonao amaritana na mpitondra manome baiko tahaka zany. Ia. Ngamba somary virina kely aloha amin'ny tagnatin'izay efa taona mahery nitondrana zay. Za tsy jery ny tetezamita. Efa niarahantsika hita ny zavatra nisy amin'ny tetezamita tsy verenako resahiny le fiasiko ny firenena zany. Fa aty amin'ilay efa taona nitondrana ny ara-dalàna ny filoha Rajoelina zany. Potika tanteraka ny firenena mantafadiran'ovana ny voaka malagasy. Nalafy ny fampianarana, nalafy ny fahasalamana, nalafy ny fiainam-bahoaka dia tsy misy zavatra azo raisina eto amin'ity firenentsika ty. Zany hoe tena potika tanteraka ny firenena. Ary iny resaka misy am'izao fotoagna zao satria efa ao anatin'ny famaranana ny mandà moa zany ny fitondram-panjakana am'izao fotoagna zao. Zay le tiako tenenina hoe raha ohatra moa ka ny filoha valomanana na olona hafa no nitondra teo amin'ny toeran'ny filohan'ny Rajoelina zao io ka io zavatra nataony zao io zany no nataon'le olona nitondra teo ka Andriamatoa Rajoelina sy ny forongony no mpanohitra mba nipetraka teo ve reo olona reo efa nionga nareo zay. Fa za eto dia midera ny mpanohitra, midera ny filoha valomanana sy ny team fa tsy mba nanonga-panjakana izy fa feno ny fepetra tsy vao zao fa tao anatin'ny taona voaroa taona nitondrana na telo taona nitondrana de efa feno ny fepetra anonganana ny fitondrana io. Fa tsy nidira tam'izany ny voaka malagasy, tsy nidira tam'izany ny mpanohitra fa dia nipetraka amin'ny mampanohitra manoro hevitra, mitondra hevitra, manoro sosokevitra, manatsara le fiainam-pirenena. Zay aloha zany tena hoe idokafako ny za tsy team fa kosa midoka tena manodera ny filoha valomanana sy ny team. Fa raha zaho no tamin'ny toeran'le Andriamatoa Marc Ravalomanana efa nionga ny filoha Rajoelina io. Tena sako miteneny zany satria le firenena tsy atao sorona sala am'izao 5 taona ve de zao ny zavatra iainan'ny firenentsika. Tena latsaka ao anatin'ny lavaka mangitsikitsika ny fahantrana ny firenena. Tsisy fanafodiny intsony. Mandainga ny mpitondra fanjakana am'izao. Raha mbola sahiteny izy ao anatin'ny enim-bolana itondrany de afaka anarina firenena izy. Mbola esantsika reve mikasika ny mpianatra sy ny sisa fa ny zavatra hita aloha zany zao raha jerena sary indray mandeha dia potika tanteraka ny firenena malagasy. Ary tsy misy zavatra hazo antenena intsony raha mbola izao fitondrany zao no mitondra firenena. Ianao moa ririberaka ny fampahafantarana izay natao teny mpiandohan'ny fandarana de hoe zanaky Tomasina ianao tsaroantsika tsara tamin'ny taon-dasa raha nikasana tanteraka hetsika tany Tomasina ny antokotiko Madagasikara dia namoahany ireo manam-pahefana tany an-toerana fanapahana fa tsy mahazo mivoaka ny faritra anatanterahana ny fivoriana. Am'izao fotoana izao ihany koa dia namoaka fanapahan-kevitra amin'ny ministeran'ny atitany fa tsy azo ny antokon'olona atao na iza
ny manao fihetsiketsehana an-dalambe fa raha misy zany maniry anao hetsika de tsy maintsy anaty efitrano foana no anatanterahana izany. Ahoana no nandraisanao an'izay ianao manokana anino zany fanapa-kevitra iny indrindrindrindra fa mpitondra ny lokaloka fa mandala ny demokrasia no mitantana am'izao fotoana zao ary efa nambaranao teo ihany koa fa hoe isan'ireo ministra ao anaty gouvernement ilain'ny laza fa droit absolu ny fidinana an-dalambe. Ya, tsara ho fantatry ny mpitondra fanjakana zao tsara ho fantatry ny voaka malagasy fa fototra ijoroan'ny demokrasia ny fahalalahana amin'ny teny. Zay ny tena fototra ijoroan'ny demokrasia. Noho izany tokony halalaka ny fitenenana. Tokony halalaka ny fanehoan-kevitra eto amin'ny firenentsika. Fa ny zavatra misy anie de zao izy tenenitsika zany. Zay rehetrarehetra miteny maneho hevitra dia enjehina atao aza lambo gadraina sy inao ohatra moa jereo reny zavatra nataona nefa ianao mitolona ho an'ny tanàn'Antananarivo, mitolona ho an'ny Madagasikara satria reny vohitry Madagasikara Antananarivo, nareo mirahavavy fa de atao aza lambo enjehina. Zany ny fomba fanaon'ity fitondrana ty. Tsy mendrika ny firenena zany. Ary zay no hanatra mba hataoko ho an'izay mpitondra hitondra eto amin'ny manaraka. Tsy za sy ireo fa tsy verina fitondrana tsony reo. Raha fitondrana misy am'izao fotoana zao io de sako ny milaza eto fa tsy verina hitondra ny firenena intsony izao mpitondra mitondra zao io. Adala ny voaka malagasy. Miala tsiny raha masisika ny teniko. Fa adala ny voaka malagasy raha mbola mamerina an'ireo eo amin'ny fitondrana. Zavatra efa hita fa pirene fapotika zao ve de mbola isika ndray vahoaka no hamerina andreo fa alabato ary nangalabato reo tsy ho lany etsony reo mpitondra reo zany. Kanefa kosa tsika de mivoy mandrakaribany zay hoe tsy tokony ho isy zany alabato zany intsony eto amin'ny firenentsika. Tsy mendrika ny firenentsika intsony ny verina amina korontana. Tsy mendrika ny firenentsika intsony ny mbola isina krizy goavana zay mety hiteraka fifamonoana, hiteraka hady an-trano, ampiemotra ny firenena zay fa latsaka ny katerina am'izao fotoana zao io. Zay no mahatonga anay miteny foana hoe ny ato amin'ny fedep Madagasikara mivoy ny fampihavanam-pirenena. Zahay dia mivoy mandrakareba tsy janona hivoy an'izany fampihavanam-pirenena zany mba tokony ho apetraka eto amin'ny firenentsika. Mialohan'izany anefa dia misy fery ny firenentsika zao io satria ao anatin'ny fanomanana fifidianana atsika. Zany fanomanana fifidianana zany dia tokony hitovy aloha eo an-teny lalàna ny mpisehatra rehetrarehetra, ny mpanao politika rehetrarehetra. Fa ny zavatra misy am'izao ane de araky ny teny teo zay maneho hevitra na makany amin'ny province ny sisa de sakanana ny mpitandro filaminana no atao biby fampitahorana etseroa, ny tsy mahazo maneho hevitra, ny maneho hevitra samborona, menaseny samborona isiny sisa, zany aminay de jadona zany ary tsy azo ekena. Da de miteny eto mihitsy ho an'ireo mpitondra fanjakana am'izao fotoana zao. Atsaharo manomboka zao zany fomba mamohitra zany. Fa tsy mendrika ny firenentsika zany. Nareo maneho hevitra, mandeha mivory ery, mivory etsy miaraka amin'ny orange, miaraka amin'ino, jerem-potsiny. Ary ny mpitandro filaminana mitaza-potsiny. Fa rehefa ny mpanohitra na olona hafa ankoatra ny mpanohitra maneho hevitra dia sakasakanana. Ary tsy hevela mivory. Za zany de miala tsiny eto. Ary manentana mivoaka malagasy ny tetanindrazana rehetrarehetra hoe tonga ny fotoana tsy maintsy ijoroany ny voaka malagasy, ijoroany ny mpanao politika indrindrandrindra satria tsika mpanao politika no napetraka hanapitra nyity firenena ty. Aoka tsika hitsangana manomboka zao hanohitra n'izany fomba mamohitra zany eto amin'ny firenena mba tsy verimberina eto tsony zany. Mety nisy nanao tany aloha tany fa ny zavatra ratsy nataony tany aloha ve de mety mbola hiverenana. Zay zany nyteneniko ananarako foana ny mpitondra fanjakana am'izao fotoana zao hoe mbola tsy tara anareo. Raha resaka demokrasia ny resahina, fotoana zao mba tokony hiovanareo hevitra am'izay ka avelao ny olona halalaka haneho hevitra eto amin'ny fireneny fa tsy anareo rery Madagasikara. Ino moa no fanapa-kevitra zay niraisiny teo anivony, niraisin'ny fanjakana zany tamin'ny alalan'ny ministra, tsy niandry ela ny réaction na atao hoe nivaly teny avy amin'ny fiombonam-ben'ny mpiara-miombona antoky iraisam-pirenena
naneo hevitra avy hatrany izy ireo rafitinina zany ho azy ireo dia izao hoe mifanipaka tanteraka amin'ny demokrasia iny fanapahana ny raisiny fitondrana rajoeliny ka tsy ankasitrahan'izy ireo ary manany amin'ny hoaviny izy ireo manany amin'ny hoavy izy ireo manoloana izany rehetra izany miresaka an'izay hoavy izay indrindra sika rirybe dia inona ho anao no mety hoakon'le fanapahan-kevitra izay niraisiny fanjakana amin'ny lafiny maro ho anahy aloha zany zampanao politika tsy mahataitra anahy reny zavatra navoaka ny mpitondra fanjakana reny reny ny atao hoe horohoro ny olona matahotra dia mandefa fampitahorana zany hoe voatselany hoe magagana filoham-pirenena voaingana ny teny hoe pipi pataloha mihitsy ataontsika pipi pataloha reo mpanohitra reo ianao ve milaza an'izany ve ianao ray aman-dreny ray aman-dreny ny malagasy rehetra izy raha kandida izy ny tenen'izany mbola azoko ekena fa ray aman-dreny ny malagasy rehetra anao mbola filoham-pirenena anao dia zany ny ataonao raha olona ataonao pipi pataloha ve dia mbola ataonao ohatran'ireny ampitahorina sy anaovana tsindrazolena sao dia mba ny mpitondra fanjakana am'izao ny pipi pataloha miala tsiny raha mamerina le teny fa sao dia mba ianareo mpitondra fanjakana am'izao no efa tadia pipi pataloha sady mbola tsy propagande akory nataon'ny tim fa mbola fanentanana ny olona mba hiditra agnatin'ny lisym-pifidianana dia efa nareo sady no mitorakovitra mandefa mpitandro filaminana anjatony mandeha manaka ny ry manaka ny atsy ary mety ahoana ny akoniny eo anatrehan'ilay fianakaviam-be raisam-pirenena izay vao namoaka efa mazava nefa efa namoakany mampitoa namoakany iny ny fianakaviam-be raisam-pirenena ary matoko tsy hatramin'izao tsika miteny zao mbola tsy mandrotsaka ny volany ao anatin'ilay baskety fondy zay entina anaovana fifidianana dia misy antony ao tsy matoky ary manana aiay amin'ny fifidianana ho iseto zay moa amin'ny commune ny gada fikambanam-be ny gada politika efa nandefa taratasy tany amin'ny communauté internationale ary efa niona tamin'ireo vondrona raisam-pirenena ireo zay nametraka ny aiainay tamin'ny herintaona mikasika ny fifidianana zao io hoe manahy zahay raha ny fifidianana zay sehoeto de tsy ilamina ny antony de tsotra satria io fitondrana io fa fantatra ny zavatra ataony efa hitatsika ny zavatra nataony teto ka manoloana an'izay indrindra dia hoy zay hoe tsika moa mile resaka fifidianana reo aveo fa ao am'le lafiny communauté internationale andresahako matoa ny vondrona européanna ny masivo rehetrarehetra zay efa naneo hevitra tsy mankasitraka n'ilay fanapahan-kevitra dia tsy manaraka ny demokrasia zany le izy ary zay de miteny eto hoe na inona nataonareo mpitondra fanjakana na inona teneninareo fampitahorana ataonareo zahay tsy emitra zay mpanohitra zany zahay dia aneo hevitra ary raha ilaina ary de nandalam-be zay rehefa tsy mety intsony ny zavatra miseho eto amin'ny firenena mbola ao anatin'ny fampiresaka moa tsika zao fandraisen-dahatra mivoy an'ilay fiaonam-be im-pirenena zahay atao anatin'ny fedepa madagasikara sy ny vondrona G5 zay ahitana ny RMDM ny panorama ny FIM ny ASPM ny VPSM dia mametraka hoe tsy misy afa-tsy ny fikaonandoha am-pirenena irery ihany no lalana ahafahana miara-midinika mitady vahaolana ahafahantsika miroso amina fifidianana ahoana moa no inotsika hoe hanao baolina ianao hanao compétition ianao zany hanao finale ny arbitre an'le adversaire anao ny mpitsara rehetrarehetra na ny ao anatiny ny ao ivelany ny terrain lovanbaolina hanazy ny baolina anazy ny godasy izy mahazo manao godasy fa ianao tsy mahazo manao godasy baolina takany ahoana zany ny iady am'izay fotoagna zay na ny mpijery hokivy voaka malagasy zany ka hoy zay hoe fotoana zao ary fiaranenina ny ataonay zao io efa nresaka fianakaviam-be raisam-pirenena moa tsika teo efa natsedika teo ihany resaka fikaonandoha-pirenena ny vondrona européanna zao isan'ny tena efa nilaza sy nampafantatra ny teny moa zany tamin'ny indrindrindrindra ny fitondram-panjakana ny amin'ny mahazava-dehibe ny tokony hirosony milay fikaonandoha-pirenena atreto ny fitondram-panjakana namana riribe manamafy sofina ary am'izao fotoana zao fantatrasika tsara fa ny FFKM efa mametraka ny pitsopitsony rehetra ny amin'ny firosona amin'izany ataontsika hoe
fionany eo amin'ny samy malagasy fionandoha eo amin'ny samy malagasy mba tsy isoroana indrindra mety krizy na mety hoe fikorotanana aorian'ny fifidianana fa araka ny teneniko teo aloha de ny fitondram-panjakana manamafy sofina amina manokana inona mahatonga an'izay inona mahatonga an'ireo fitondram-panjakana ireo hatramin'izao tsy mihevitra mihitsy ary mbola tsy miova hevitra manoloana an'izay antsoantso etseroa na ny ataon'ny avy eto toerana na ny ataon'ny avy any ivelany mikasika an'izay fikonan-dom-pirenena zay eo ianao zao ny tena hoe nareo amin'ny G5 ihany koa de miombona manao an'izany miray feo manao antso an'izay isina fikonan-dom-pirenena zay fa ny fitondram-panjakana tsy vonona no amin'izany mihitsy. Ia. Ny afantarana ny mpitondra anankiray fa iongana mila tsy ny tonga de mahitsy be ny teny koa. Ny afantarana ny mpitondra anankiray tsy maromaro ny lalana nandalovantena fa fotsy ny volo amin'ny resaka politika maro ny nandalovana. Ny afantarana ny mpitondra anankiray iongana de ny fizizina amin'ny hevi-diso zay ny afantarana azy zany zay. Ka ny zavatra misy amin'izao fotoana zao dia manamafy sofina ny mpitondra fanjakana. Tsy fantatra moa na tena le filoham-pirenena mihitsy no tena tsy d'accord amin'ilay anaovana fondoa na ny magnodidina azy zay mibaiko azy amin'izao fotoana zao. Zay vitsy anisa anisan'ny manapotika ny firenena no mibaiko azy hoe aza atao io fa tsara ho fantatra ny voaka malagasy fa misy tantara teto. Nisy ny fikonan-doha amin'ny pirenena zay efa nataony ny FFKM teto ny rahantsika nahita angamba reny. Fa ny zavatra misy de zao rehefa tsy ny mpitondra fanjakana zay ray aman-dreny voalohany eto amin'ny firenena no ao anatin'ilay fikarakarana ary manaiky ny zavatra mivoaka avy eo anatin'izany fikonan-doha izany dia ho zava-poana ihany ny ezaka ataon'ny FFKM sy ny mpanao politika zany. Sa kely finoana raha ohatra ka satria efa misy ny tantara ny rahantsika nahita teto nanao ohatran'io ny FFKM tamin'izany fotoana zany fa le mpitondra fanjakana tsy nanatanteraka an'le izy de ny afarany de zao very momoka tany le fikonan-doham-pirenena tamin'izay moa hoe mikasika ny fampihavanam-pirenena angamba raha tsy diso aho no zavatra ny dinihana tamin'izay fa de very momoka tany ilay zavatra zay nitapahan'ny FFKM sy ireo mpanao politika mpisetra politika zany. Ka mitindra mandeha ty za tsy misakana anisan'ny miencourager ny FFKM fa saingy zao ny zavatra angatahiko amin'ny FFKM aloha dia ny anao ezaka handresy lahatra ny mpitondra fanjakana. Mpitondra amin'izao fotoana zao mba hanisany izy mihitsy no loha laharana amin'ny fagnatanterahana an'izany fikonan-doham-pirenena zany. Zay vao arosy le izy. Fa raha ohatra ka tsy manao izy miangavy ny FFKM koa zahay satria manana ny hevitra zahay miangavy ary zay zavatra tokony atao aingana de aingana zay. Tokony atao aingana zay le hoe firosony ny FFK zanaky ny fiangonana io filoham-pirenentsika io ao anatin'ny FFKM izy katolika izy miala tsiny raha manonona antoko-pivavahana dia tokony mba miezaka zany ny FFKM manisy lahatra ny filoham-pirenena mba ahafahana miditra am'izay hoe anisany mitarika ny fitondram-panjakana am'izany conférence nationale zany. Fa raha ohatra ka tsy miditra am'izany ny mpitondra fanjakana am'izao fa ny FFKM fotsiny no manao an'io de za masamy teny aminareo eto fa tsy ho hisy vokatra makany tsika ne magnenjika fotoana fifidianana efa any amin'ny Lionef fa déclaré hoe Lionef na de tsy mbola namoaka ny fiekena fiantsoana fifidianana ary ny gouvernemanta fitondram-panjakana am'izao zany fa efa Lionef no tenin'ny senio anaovana fifidianana ary tsy tokony hemitra io fa tokony vitaina le fifidianana araky ny lalam-panorenana. Fa zao ny zavatra misy moa ve ny mpitondra fanjakana hanaiky an'ilay zavatra zay ho tapahiny ny FFKM miaraka amin'ny mpanao politika miaraka amin'ny olo-pirenena rehetra amin'ny fotoana hanaovana azy tsika na moadonga mbizy zay nresan'ny FFKM zay. Zay zany ny souci-anay zany zay. Faharoa koa dia amin'ny maha olo-pirenena ny tena sy mampanao politika ny tena de zao ny firenena dia tsy azo avela takan'izao. Zay zany anankiray zany zay. Tsy azo avela sara am'izao ny firenena hoe tazanimpotsiny ka zay tiana atao ataon'ny mpitondra de ekena daholo. Zay zany de miteny eto hoe tsy anareo rery Madagasikara any mbola averiko foana zay fa ny voaka malagasy no masy mandidy sy tompon'ny teny farany makasika ny fireneny. Noho izany zahay zany eto dia manentana sahady ny voaka malagasy tsy maintsy mandray fanapahan-kevitra ny voaka malagasy iray manontolo manoloana n'izao zavatra mahazo ny firenena zao. Tsy hanonga-panjakana sanatria satria fanjakana io fa
efa manonga-tena ane io manonga-tena io ary tsy vitan'izany fa ny mandany efa ho tapitra tsy ho ela zany fa kosa tsy maintsy mijoro ny voaka malagasy a satria ireo olona ireo mpitondra reo tsy olona hoe tongatonga ho azy teo reo fa napetraky ny voaka malagasy reo zany hoe ny vahoaka no nametraka an'ireo teo noho izany a anjara ny vahoaka ihany koa no manitsy ny mpitondra fanjakana am'izao fotoana zao mba hahatonga azy andeha amin'ny lalana tena izy tsy misy mbola veloko ndray mandeha tsy misy apatsy ny fikoanandoam-pireneny rery ihany no lalana hitondra filaminana eto fa raha miala am'izay sika dia korontana za tsy hovoany zany za tsy mpitondra fanjakana fa jereo ny lesona tamin'ny zavatra ny fitondrana ny fandimby teto ry mpitondra fanjakana ao jereo fa niala teto nitsoka teto avokoa ireo mpitondra mafilo rehetra ka tsy niaino ny feony ny mpanao politika sy ny feom-bahoaka ka ianareo ve zany ianareo ve zany a mafy mihoatra n'ireny filoham-pirenena teo aloha reny be dehibe reny raha ny herin'izao fitondrana zao za masamy teny tsy manana hery zao fitondrana zao ho anao ve zany mety diso le kajikajy satria mba ndeha koa mantsy ny resabe ny amin'ny hoe miantony mety mahatonga fitondram-panjakana tsy miazakazaka am'le fikoanandoam-pirenena satria maniry tiana lava ny fempotoam-pitondrana efa nisy raha teo le resaka hoe nangataka tany amin'ny sadaika izay raha tsy diso hoe alava roataona ny fempotoana diso kajy ihany ve zany zareo raha toka hoe mieritreritra an'izay mahatonga anazy manamafy sofina am'ty resaka fikoanandoam-pirenena ty zay mbola averiko foana ny vahoaka malagasy no masy mandidy amin'ny hoavy ny fireneny zay vahoaka malagasy zay no tompony teny farany ka raha hoe hitady tetezamity zany za aloha tegna mahita mihitsy hoe ny mpitondra fanjakana am'izao misy mitady tetezamity satria izy tsy ho lany eo raha misy fifidianana eo tsy ho lany eo izy ary izy tsy hanao fifidianana zany satria tsy manam-bola anaovana fifidianana izy tsy manana ny enti-manana sy ny rejika anao fifidianana zao fitondrana zao de mitady tetezamita fa ianareo tsy ho hipetraka eo ary zay tsy anaiky anareo hitondra n'zany tetezamita zany raha misy zany zay koa tsy maniry nisy ny tetezamita tsy maniry an'izany zay fa fifidianana zay mahatonga any mitaky ane hoe ataovy aingana ilay fikoanandoam-pirenena mba ahafahatsika mijery vahaolana zany ane tsy ho lavabe zany fikoanandoha zany hoe aritra ray volana fa mety ho telo andro miditra ao tsika miaraka mifanesy lahatra ao tsika ao anatin'ny fanajana ao anatin'ny fiarahamonina milamina samby mitona sosikevitra dia misy zavatra mivoaka ao de zay zavatra mivoaka zay a no entina hiatrehina ny hoavin'ny firenena efa mananontanyna fifidianana foana le resantsika anatina periode alohan'ny fifidianana raha teo tsika am'izao fotoana zao na hoela na hoaingana tsy maintsy iroso amin'io tsika nininona sary mitranga tsy maintsy iroso amin'ny fifidianana foana Madagasikara riribe te anontany ianao manokana aiza ho aiza ny mety misy ianao raha itsiko le fantaniana de zao hoe any am'le mpitondra kehitriny ve zay raha mahita ny zava-bitany sa any am'ireo olom-baovao mbola ataoko hoe baraingo fantaniana mipetraka ny zavatra mety ho vitany sa any am'ilay olona voky traikefa ary efa hita efa nanao preuve an'izany traikefa ananany zany ary nentiny teto amin'ny firenena inona no anjara biriky eritreretinao manokana hoentina ao anatin'izay fiatrena fifidianana filoham-pirenena zay a miampy le fantaniako voalohany teo hoe aiza ho aiza zany ny tena toerana misy ianao ia izahay aloha zany ao anatin'ny fédération ny gadra politika sy io moa misy manerana Madagasikara zahay misy structure mipetraka eran'ny Madagasikara ny zavatra mamaika aloha zao io dia ny isin'ny apaisement fitoniana zany dia ny firosoana amin'ny fikoanandoam-pirenena zay aloha zany ny tena ilofosanay sy edivanay mafy ary tsy atorianay andro manalina ny mba ametrahana an'izany fikoanandoam-pirenena zany na ho eny an-dalambe ary ny takinana io dia hanao zahay idinany voaka eny an-dalambe mihitsy ary efa samy resy lahatra ane zao nizaniza olona resahanao a na raha mbola olom-pirenena mandinika de mahatsapa fa hoe tsy ilaina ny fikoanandoam-pirenena na ho eny an-dalambe ary takinana io ka rehefa tsy anao ny mpitondra fanjakana dia hanao zahay sambory zahay raha sahanareo de ampidiro ary amponja fa zahay tsy janona hitaky ny fikoanandoam-pirenena io raha tsy tanteraka io ary efa memitombo moa zany zao io na ny communauté internationale na ny FFKM na ny ray aman-dreny ara-drazana na ny fiarahamonimpirenena na ny mpanao politika efa samby ny teny daholo hoe ilaina
ny anaovana ny fikaronan-doham-pirenena ka rehefa tsy hanao ny mpitondra fanjakana satria firenena tsy azo velatra an'izao a mialatsiny de tsy maintsy hidina an-dalambe zahay hiaraka mivoaka malagasy hitaky an'izany ianareo zay fa ianao manokana mihitsy nisy karazany telo ndresantsika teo hoe misy ny andany amin'ny mpitondra misy nitodika any amin'ireo olom-baovao mbola vao andeha hanaporofo zay mety ho fahaizanao mbola baraingo ia teo ary misy ny efa vokitraikefa tena tianay hoe ohatry ny ahoana ianao manokana ho any amin'isa sa iza ny tsy mbola ao anatina propaganda manko tsika zao tsy mbola ao anatin'ny hoe idirana amina olona hotoanana sy ny sisa fa mbola ao anatiny ataontsika hoe fandaminana ny fiainam-pirenena manana ny olona hotoanany izahay ary izahay dia mahafantatra fa misy olona afaka anavitra nyity fireneny ty misy olona manam-pahaizana eto manana traikefa eto ary afaka hanavitra ny firenena eto mbola ho avy ny fotoana iresantsika angamba mahakasika an'izay fa manana olona izay toanana fa tsy zao fitondrana zao aloha aleo azava tsara fa tsy ty fitondrana zao ty no andeha ho toananay zay mahatsapa fa ny olona mbola manona an'izao fitondrana zao sisa dia ireo olona izay mahazo tombotsoa am'izao fitondrana zao zay aloha anankiray zay faharoa ireo olona izay te hahazo vatsitsinjo natosika fameno satria mahantra izy de tsy maintsy midokadoka ny fitondrana izy a mba azahoany an'izay na ireo nona te sakafo an'ilay riz cantonais zay sisany mbola manona an'izao fitondrana zao fa ny ankoatran'izay na ny olona ho aminy rehefa mialo daholo na député na ino io efa rahantsika mahita zany ka izao fitondrana zao za fa averindray mandeha tsy ho lany eo intsony izao fitondrana zao na hanino na hanino anareo ary na le 8% zay hazon'ny filoha iradion européenne tamin'ny fotoan'andro ny ary mbola be lavitra de mbola be lavitra no ny hazony zao fitondrana zao raha misy fidianana fa io moa zany za mandeha mitety faritany tsy mijanona mihitsy mitety faritany fantatra daholo ny olona efa niala azy daholo niala ny fitondra filohan'ny rajoelona zany fa niala azy daholo fa misy any ireo de mahazo tombotsoa any ambany vohitra any hitanareo fa rehefa terena ny olona rehefa misy mpitondra fanjakana tonga matahotra fanjakana terena président fokotany tereny ny chef district sy ny sisa dia tonga daholo reo olona reo magnotriny eo fa hitantsika am'ireny sary reny fa tsisy mitehaka ny olona fa mitazana fotsiny satria ny olona efa leo ary ny alabato zay resako avoaka malagasy zay tena misy ny ataontsika hoe tetika maizina ataon'izao fitondrana zao amy resaka alabato any amy faritra andro igny za voaingana tany amin'ny faritra Antanimora sud Jafaro Andalatanosy sy ny sisa iny olona tsy ampitaona vehivavy any moa vehivavy tsy ampitaona efa manambady tokantrano reny vehivavy tsy ampitaona reny manana tokantrano reny so amena copie omena karapanondro zany hoe atao ampitaona zany dia omena tosika fameno omena vatitsinjo dia asaina mifidy ny mpitondra zao zany hoe efa manomboka sady zany lay mikimaky politika any ambany vohitra any ary nahita Antananarivo eto ary amin'ny reny vohiparitany efa mandroso dia misy an'izay koa hoe misy olona président Fokotany no miteny an'izany reo moa matahotra tsy samy miteny anarany tsy samy maneho hevitra fa dia efa mandeha sady ny calcul politika agny hoe olona ray anaovana karapanondro maromaro fa sary no hitovizana fa ny renseignement rehetrarehetra ao anaty karapanondro tsy mitovy donc zany raha atsofoka anao io agnatin'ny le logiciel de tsy hitanao ao zany le olona tsy doublon ny anarany fa izy de normal agnaty listy fifidianana de mandeha mifidy izy mipety bureau de vote rehefa tonga amin'ny fifidianana zany no zavatra rivotra iainantsika ho amin'ny fifidianana ho atao dia inona zany ny afarany hady io korontana io de nyzao ary le olona manentana andeha hoe misoatanareo agnaty listy fifidianana sakananao nefa ny seni ato milaza hoe adidinareo antoko politika ny manentana ny olona ho am'izany isoratra agnaty listy fifidianana de enao ndray fitondram-panjakana no misakana ny olona manao ny asanao mba za tsy mbola nahita mihitsy mpitondra fanjakana am'izao fotoana zao nandeha nanao tournée na taiza hoe midiry agnaty listy fifidianana nareo tsy mbola nahenao fa ny mpanohitra ny filora valimanana sy ny tim no mandeha mipety any Madagasikara mitaona ny olona isoratra agnaty listy ary tsy mbola nao propagande
hoe za fidio na hoe za ilatsaka tsy mbola nanao an'izay izy fa resaka adidy masina ka hoy zao hoe nitodika amy fitondram-panjakana zao indrindra fa lay ministra zay namoaka an'izay ministre ny atotany zany saropady zany resaka fifidianana tokony andinika ny mpitondra fanjakana am'izao am'izay teny voaka manomboka zao manomboka amin'ny andro resako zao zany hoe tokony andinika ary andanjalanja fa tsisy anaovanareo biby fampitahorana eto ka hoe ho ampitahorina ny olona haneho hevitra tsy azo atao ny mamorovorolona taizany nisy nzato eto Madagasikara nganareo tsy mijery andreo firenena be deaibe zay hitatsika aty Afrika zay fa mandroso reo fa ny olona de malalaka maneho hevitra avy aloha ny olona hiteny avy aloha ny olona hidina andalambe haneho hevitra fa ny mandika lalàna kosa zay no tokony samborinareo raha mandika lalàna ny olona fa raha ohatra ka mbola hoe ao anatin'ny fagnajana lalàna avy aloha alalaka ny fanehoan-kevitra eto fa zahay rehefa terenareo de mialatsiny fa ohatran'ny rano io rehefa terenao io de miporisaka io de tsy voatagnanareo zay ary ny hafaran'ny firenena am'izay fotoana de zao makany fampitena ady an-trano satria miteraka lonolony eo amy samy malagasy eo amy mpanao politika samy mpanao politika zay hoe nareo ato mahazo miresaka mahazo maneho hevitra mahazo mandeha midina andalambe rehefa orange no manao fa rehefa aty ampanohitra tsy mahazo za kosa mialatsiny fa tsy azo ekena zany ary zay de hitsangana am'zany fenoenay an-tanymora rangaha tsy maninona fenoenay an-tanymora raha ohatra ka hoe zay no tianareo mpitondra fanjakana am'izao atao hoe tsisy olona mahazo miteny eto avy aloha ny olona lalaka ary agnentanako ny mpanao politika rehetra zay anisany ataotsika hoe manana anjara andraikitra feno eto am'ty firenena ty mampanao politika azy mba hijoro hitambatra fa tsy azo ekena tsony ny zavatra misy am'izao fotoagna zao eto amy firenena amafisinao zany ny antso ihany ko zay nataon'ny mpandrindra nasionaly ny antoka HVM narahantsika tanaty tena mafisy tanteraka reny ivadika aloha hevitra hafa isika raha sitrakao riribe teraka resabe ilay fivoahan'ny baiko izay nomen'ny filoham-pirenena lehibe ny zandary tany amin'ny tambajotra tserasera mikasika indrindra ny zavanisy tany sambava sy mifandraika ny zavamisy tany votovorona ihany koa fa raha teo de ny fona sy ny alatsiny ny sekretera mpanjakana ny adidy ny zandarmaria pirenena ahoana no nandikanao any ilay fifonana ampahibe maso izay nataony ny saika izy iny moa ray aman-dreninay mifaly izy iny ajaiko kanefa kosa mahatsiaro menatra ny tenako avy Tomasina zany amle toerana misy azy tsy fantatra moa inona ny antony fonany ny antony fonany tsy fantatra hoe tena diso ve izy fa ireny zavatra reny de mbola mariky ny famatorany ny mpitondra fanjakana reny satria zavatra sahala am'zany tsy tokony atao anatina conversation téléphonique raha ny tena marina satria fiainam-pirenena tokony miantsony le filoham-pirenena izy de mifampidinika any amin'ny toerana misy any any lampa-panjakana any miresaka an'zany satria fiainam-pirenena ny resahana kanefa dia resaka telefona moa zany le izy matoa reny mivoaka koa zany dia ny mpamoaka koa zany tsy fantatra moa fa amin'ny herinandro vao ivoaka le hoe olona tena nanao azy engany mba tsy boky émissaire fotsiny le olona zay io matetika zay foana eto hoe le olona gadraina dia sakisaky sarotsaron-javatra de rehefa avy eo avoaka kely ndray rehefa avy eo fa ireny amiko dia mariky ny tsy famatorana amin'ny lafin'ny fitondram-panjakana ary tsy vitan'izay fa ilay zavatra ny seho tany sambava moa le tany sambava reny tsy vao androany nisy salamizany nisy tamin'ny 2002 tamin'ny 2002 nisy nandoro ny lamba ny filoha Ravalomanana tamin'ny 2002 nisy an'zany nisy tamin'ny fotoagnany era européenne ny nazary moa tena serikay mihitsy hoe sariny mihitsy miaraka amy serikay hoe veloma rajao nataon'izao fitondroagna zao fa tsy nampigadra olona andriamatoa filoha era européenne ary zay de rako manokana ny filoha era européenne zay ataotsika hoe faiza mitondra fanajana ny demokrasia zay fa nangina izy tsy niteny tsy naninona fa raha izao fitondragna zao mandehanany raha pitso mitondrasa banderole kely fotsiny ianao na soratra kely eto hoe poussin inverse ohatran'izao rehefa migadra reny tany mora izao fitondra za mitodika aminareo mpitondra fanjakana andareo mitondra zao teneniko am'zany todika aminareo zany ny zavatra hitondranareo firenena am'izao fotoagna zao zay olona amin'eo hevitra de gadraina
tsy fantako izy na mbola azo vato anisam-bava anjara ny fitondram-panjakana zay hoe ny olona mitondra matoly olona manala an'igny leo tanteraka anao zany le olona tokony iova zany ianao tokony akalesina anao hoe inona zany a ny problème nreto vahoaka reto ahoana ny fomba mahana ny problème io a mba tsy sin'zay korontan'zay ya andosika resaka fitantanana amin'ny akapobeny indray riribe a fantatsika fa maro zany reo olona akaiky ny mpitondra voatonontonona amina raharaha samihafa raha nisy ngambany ataoko hoe fitondram-panjakana feno scandale de tena manan-karenan'izany ity fitondrana Andry Rajoelina ity santionany fotsiny ohatra resahako anao ny resaka raharaha SMMC ny raharaha écran plat nafataratsika tsara nireny resaka bena raharaha bonbon sucette efa nisy an'izany ange teto Madagasikara amina miliara ny raharaha famoahana palissandre ratsokosoko solombavam-bahoaka avy eny boriboritany misy anay eny raha matolanto rakotomanga ary ny resaka raharaha volamena tena hoe misy resahana foana resaka knapsa bois de rose zava-misy aloha de atreto tsy misy toyany fantatsika raha moa fa misy amin'izy ireny nge ampanatsoana fa tsy manatona ny rafitra zay mampiantso azy akory a tsy misy fanadiadiana am'izao fotoana raharaha hafa ny mandeha de ny mahakasika ny jirama koa iny hitatsika voavoaka iny a anaovana didy fampisamborana moa zany reo tale général tao amin'ny jirama atreto reo olo reo anefa de tsy tapopoka aminao ve efa manomboka mandeha ny fanenjehanareo mpandika lalàna sa ve ataoko anaty fonteny cinéma ihany no misy eto aloha ny tenako an'izay aloha za mitodika aminareo miravavy zany za tena mivavaka ho anareo tamin'ireny fotoana sarotra nandalovanareo reny fa mbola tsy misy ngambany eto amin'ity fireneny ity olona tena nahazo harcèlement mihoatra anareo teo amin'ny lafiny fanenjehana zany mahavivavy anareo resako an'izany ho any ampanao politika manko hoe zay lehilahy efa matao lehilahy anao matao anao manao de izikan'izany tena vonony anao zany fa ny anareo zany tena hita mihitsy zavatra tsy mitombona zavatra fanenjehana nefa mijoro hatramin'ny farany anareo za tena midera anareo ary engany mba ho maromaro ny vehivavy malagasy manana an'izao toe-tsaina tena hoe vonona hijoro hatramin'ny farany hiaro an'ilay firenena hiaro ny tanàna Antananarivo tena mankahira anareo ary za matoky fa ny fitsarana mety tsy tsony zany fanenjehana za matoky an'izany satria tsy adalako reo mpitsara reo ka mbola andeha anaraka ny adalana ataon'ny mpitondra ka mbola hisy ny fanenjehana hafa anareo zany engany mba tsy zay tsony zay vaoka koa miandry koa zay fa raha vao mikitikitika anareo eo reo manomboka manaraka eo de ho avy am'izay zay amin'ny angady tsy niarona satria efa tsy zaka tsony kosa raha hoe vehivavy atao ohatran'ireny ka miresaka ianao eo mikasika anareo mikasika ny hoe zavatra misy am'izao fotoagna zao am'ireo olona zay nanao fahadisoana ty be deaibe tsy ireo ihany betsaka ataosika hoe anjatony ny adalana nataony fitondrana zany ao anatin'ny fitondram-panjakana fa zao tsy misy na iray ary migady na ny migady ary mbola navoaka nampandosirina nakany ivelany zay ary zay tsy fantako za mino fa miaino an'izao fandarana zao mpitondra fanjakana de manahoana zany zao fitondrana zao le état de droit ny anareo ao anatin'ny mpitondra fanjakana manao zay daniny kibonareo amin'ny adalana maro samihafa tazany-potsiny ty moa zany de mody avoaka le farany teo amin'ny jirama teo sao vao avoaka efa lasa mitsoka andafy le olona vao mody amoahana didy zany ny zavatra misy amin'ny firenentsika zany tsy adala ny voaka malagasy fa mandinika ny voaka malagasy ary misy fotoana ny ataontsika hoe fiaretana fa za de miteny eto fa ny zavatra misy am'izao fotoagna zao ataon'ny fitondram-panjakana tsy misy zavatra mandeha mbola verina mandeha tsy misy zavatra mandeha amin'ny laoniny intsony eto amin'ny firenentsika na ny lafiny fampiarana lalàna zany tsy ny mpitsara ny resahiko fa le mpitondra fanjakana misy manatanteraka na lafa fampiarana lalàna fanitsahana lalam-panorenana miverimberina ny ataontsika hoe fanaovana tantela efa-drakoto ny arem-pirenena ny resaka makasika ny fitantanana ny volam-panjakana ahoana moa ny nona borsa mpianatra ireo mpianatra reo ane matony ny ray aman-dreniny tsy mampianatra an'izany any amin'ny école amin'ny université privé tsy manamboly any amin'ny université mpanjakana no ampidirany zanany mba andeha hianatra vola miainga avy any amin'ny mitokantrano reny mpianatra reny raha misy angambany za mananjanaka mianatra amin'ny université raha misy angambany eo ataontsika hoe 500 000 francs
no mba hoe vola kely hoety ndraiky izy mandeha mamonjy le toeram-pianarany fa rehefa tonga ao tsisy vola ntsony mendray aman-dreny isam-bolana fa le bourse zany no mba ivelomany bourse kely a kely de kely koa le bourse raha hoanina vidim-piainana zao taloha zahay tamin'ny andron'ny filoratsiraka mbola ny sakafo misy sakafo entoan'ny fanjakana isanandro mbola mahazo bourse fa am'izao fotoagna zao ane le bourse sady sakafo no ampandehanana le fianarana de iny a de mbola tara 5 volana tsy mbola nisy teto zany tamin'ny fitondragna ny fandimby teto ka hoe bourse ny mpianatra 5 volana tsy volohany fanjakana manerana Madagasikara tsy mbola nisy zany ary le mpianatra reo koa mandeha mitaky bourse le mpianatra mitaky ny bourse izy a midina an-dalambe tifirinao lacrymogène anao alefanao aminy de mbola tifirinao vononao tany Toliary nisy maty tany Tomasiny nisy maty zany ve ny fomba hitreketenany zanaka malagasy io bourse io a efa ao anatin'ny kitam-bolam-panjakana io efa misy vola ao agnatin'ny loi de finance natokana ao am'zany tsy tokony ho tara io isam-bolana fa ny magaga de zao matoa tara io zany de misy fantanam-bola tsy mahomby ao misy vola mandeha any ambadika agny eo zay aiza zany ny cour de compte aiza ny mpagnara-mason'ny vola eto amin'ny firenetsika am'zany aiza reo de mijery fotsiny mitazam-potsiny zany fa ity fanjakana ity zany état défaillante zay tsy mahava olana intsony jereo ny lalana eto Antananarivo fotsiny resahiko jereo ny lalana eto tombatombaka daholo ny lalana eto tsisy olo tsy menimenina eto Antananarivo amin'ny lalana mandehana makany amin'ny faritany any amin'ny faritany lalana makany amin'ny faritany route nationale rehetrarehetra ny RN13 moa fa tsy resantsika tsony fa efa ataon'olo mampifomba izy fotsiny any Andro ihany hoe le RN13 mody sarisariny voaka eo hoe io misy kely matériel miasa io de hoe efa manompoka ny lalana RN13 aza badobadona reo ny RN2 to hoe famboarina ay amboarina iny mbandana za voaigny la tany Tamatave fa tsisy lalana tsisy amboarina zany io miala eto anao amin'ny fito maraina amin'ny 10 anao amin'ny 9 vao tonga ny Tomasina raha tonga zay raha tsy simba ny tomobily ny andalana raha tomobily kelikely zany hoe tsisy zavatra mandeha amin'ny lohan'ny tsony eto amin'ny firenetsika ny tsy fandripalemana moa de efa raha mahita fa mitombo isanandro ny olon-dratsy eto amin'ny firenetsika eto tsy vita ny olon-dratsy mbola misy mamony tena raim-pianakaviana zao de mamony tena noho inona noho ny tsy fahazakany tsony le onjam-piainana am'le famelomana le ankonana zany zany ny zavatra misy izy ny asa tsy misy ny asa ny tanora zany de tsy anasa ny ankamaroany eto amin'ny firenetsika eto nefa nampanantenena reo hoe omena asa anao rehefa tonga eo ny tenako de zao ny zavatra misy ny trano amboarina hoe anagana lo zao 40 000 logement firy ny logement misy atao mba mitany filoham-pirenena mba firy ny logement namboarinareo zao io efa ho tapitra ny mandanareo afaka inim-bolana zay raha misy angamba 7 000 raha misy ary ampitomboana angamba zany sifra zany fa zay ny zavatra misy am'izao fotoagna zao hoe tsy misy zavatra mandeha amin'ny laon'ny intsony eto amin'ny firenetsika ary raha ohatra izy zany ka tegna de efa tonga amin'ny plafond ny adalana efa tonga amin'ny plafond ny adalana nataon'izao fitondram-panjakana zao tsy mendrika hitondra firenena intsony ianareo sasa moa de miteny premier tour de vita raha tsy adala mivoaka malagasy koa naika anareo premier tour de vita zay zany ny zavatra misy amin'ny firenetsika zao ka zahay de mahita fa zavatra misy am'izao fotoagna zao atahorana ny sy miady an-trano tena atahorana zay manahy zahay mba tsy lombolobony tamin'ny 2002 olombolobony tamin'ny 2009 ny zavatra iseho satria mifangaro ao ny valifaty mifangaro ao ny tezerana mifangaro ao ny lonilony mifangaro eo ihany koa ny fitiavan-tanindrazana tsy maintsy ijoro reo voaka malagasy reo na tsy zay mpanao politika ary no hitsangana eto fa ny voaka malagasy mihitsy no ijoro tsy mety tsony zao raha fanizao tsika ijoro am'zay anapitra ny firenena zay ka mba hisoroana am'zany de zay no ilana ny anaovana ny conférence nationale na ny fikoandrom-pirenena zay ny mpitondra fanjakana mbola velondray mandeha ianareo mpitondra fanjakana no ray aman-dreny manaova bon exemple une fois pour toute anareo fampiresy amin'ny FFKM andao tanterahina faran'izay aingana izany fikoandrom-pirenena zany fa rehefa tsy hanao an'izany anareo miala teo anareo miala tsiny raha mahitsy ny teniko Lilisy Clémence fa tsy mety intsony ny firenena atao ohatran'izao tsy mety intsony raha hoe mbola hangina atsika ary zay ny zavatra eno any mivoaka malagasy any agnatin'ny tanàna any any amin'ny faritany any hoe izy mitsanganana reo mpanao politika anareo te tanindrazana
mitsangana anareo fa tsy mety tsony zao izany mba olona sa hitsangana eto am'ty firenena tya hijoro hanarina sy hanavitra n'ity firenena ty fa raha ny mpitondra fanjakana am'izao aloha ka mbola miziriziry tsy hanao an'izany de magnady lavaka ilevenana izy ya resantsika kely namana riribe ny vaovao isan'ny tena malaza ihany keo am'izao fotoana zao a resaka fahalalana amin'ny akapobeany anao teo fahalalana maneho hevitra fahalalana mivory sy ny sisa fa tafiditra ao anatin'izany fahalalana maneho hevitra zany ihany keo ny resaka serasera dia isan'ny tranga mampalahelo izay misy am'izao fotoana zao ny raharaha la gazette de la grande île tsy azontsika lalovapotsiny zany tranga izany ary rotinay ny fandalovanao eto angatanay angalanay anao ny angalanay ny hevitra ao a hita am'izao fotoana zao fa de hoe tena tsy ny tompony la gazette ihany fa ilay gazety mihitsy no katsahany mpitondra ankehitriny ny famotehana azy amin'ny fomba rehetra teo zao hitantsika farany teo no roana tamin'ny trano a zao ndray takina sarany jiramala zay nafa tsy voaloha ary mbola tsy fantatritsika satria teo anao napatsiahany tranga mahazo anay sy na manalira faralafa fantatritsika amin'ny fomba fanaony reto mpitondra reto fa ohatry mahazo any malama ihany keo maherylanto manandafy fa de misy ny dossier androany de raha pisy ravaka pisy de misesisesy a mbola tsy fantatritsika ihany keo ny zavatra mbola ho avy manaraka inona ny fanehoan-kevitra azonao entina riribe mikasika ty raharaha lola rasomaro sy ny la gazette de la grande île ty nany am'besy koa sitsika resaka satria tafiditra agnaty ya satria tsy avela miakatra any zavatra misy aloha zany a efa nambarako tany aloha moa le izy teo fa mbola mafisiky ihany ny zavatra misy de fitondragna jadona no misy eto zahay zany de manameloka tanteraka ny fomba fitondrana firenena takan'izao tsy mendrika ny firenetsika ny zavatra misy am'izao fotoagna zao ary mankahery zay a nireo namana rehetrarehetra any amponja tsy mpanao gazety ihany fa reo namana gadra politika rehetrarehetra any amponja am'izao fotoagna zao reo a mankahery anareo zay rahalanareo zay avy nandalo tam'zany toerana misy anareo zany tany aloha tsy mendrika ny firenentsika intsony zany mifampigadagada zany tsy mendrika zany ya tena maingavy ny mpitondra fanjakana aho amin'ny mahafilo nasionaly ny gadra politika ny tena koa miangavy ny fitondram-panjakana mba ho isy ny atao hoe état de grâce mba hamoaka tsy misy atakandro ireo gadra politika reo zany efa mety ho tafiditra amy raha politika na ataoko hoe namoronina dossier ary izy a ohatrany kany ambola rajona sy di reny a mampahelo ny reny ianao manao boderos tsy migadra tena tompony boderos eto ny fitondram-panjakana zao io mpitondra fanjakana zao tena tompony fondromana boderos zany edi zany ene zanaka evy tamataba izy zany fa zao tsy edi rery nanao boderos teto irakiraka edi irakiraka reo olona reo fa re mpitondra fanjakana am'izao fotoagna zao reo le tena tompony fanaovana boderos sy ny fianakaviany zay fa maninona tsy gadranareo fa maninona ny zanakay gadrana mialatsiny raha somary miditra ohatrany hoe privé kely amin'ny lafiny ediny tenako ohatrany zany koa mbola rajona zanaka tamatavy koa io imbola rajona rery ve no olona ataotsika hoe raha ohatra ka hoe ataotsika hoe nanao zavatra tsy mety eto amin'ny firenena izy fa misy olona agnaty fitondram-panjakana izy zao tsy maty manoty akaiky ny flora joel da tsy nagnaran'olona fa fantany raha mihaino an'izao de fantany zany hoe iza le olona misy olona mpanefoefo ao anatin'ny fitondram-panjakana io zay mitovitovy amy zavatra lombolombo ny zavatra ataony mbola rajonary nataony fa maninona tsy gadrainareo olona reo tsy maty manota fa maninona ny anay gadrainareo mbola vary mangatsika zay amin'ny tolona ho avy fa rehefa mandeha ny tolona ho hitanareo izy fa zay tsy anaiky an'izany mangataka zay ny amoahana tsy misy atakandro an'ireo olona rehetrarehetra zay ny fonjana tamin'ny lafiny politika eto amin'ny firenena tsy mendrika ny firenentsika intsony zany hoe mifampigadagada zany raha pitro zany zay rehefa tonga eo re de nareo gadranay zany ve zany ny fomba hitondratsika ny firenena zay no mahatonga anay mitaky ny hoe tanterao ny fampiavanan'ny firenena andao tsika ifamela de andao hibanjina ny ho avy miara mientana mitondra vahaolana hamondena n'le firenena satria le firenena efa tena latsaka nalatsaka reo a mialatsiny nalatsaka reo ao anatin'ny lavaka mangitsikitsiky ny fahantrana andao tsika avotana le firenena fa tsy hoe zay tsy mitovy hevitra de tabataba koa zandro any de raha pitso gadraina za aloha tsy matahotra gadra mialatsiny a tsy matahotra gadra raha mbola firenena no jerena no jerena sy hitolomana no avin'ity firenena ty za riribe tsy matahotra gadra fa mijoro hatramy farany a ho am'zany
fanavotana ny firenena zany fa mampalahelo ny zavatra misy ny firenentsika am'izao fotoagna zao hoe rehefa tsy mitovitovy fomba avy teo de amorona dossier de ampidirina ry amponja amy ray alina zany moa fomba ny fanjakana io sambatra amy ray alina za tany Tamatave zao tamin'ny 2011 de amy ray alina samborana koa tany Tomasina alina ny samborana tsy misy mandat d'arrêt tsy misy mandat d'amener tsy misy mandat de perquisition fa samborona ianao ao tranonao miaraka miaramila mitomborongo basy de avy tany tonga de aterina ary amin'ny gendarme de gendarme manao PV kely matimaty eo tonga de alefa ary amy prison rehefa avy eo zay zany ny zavatra henany fa reo olo reny tsy ivoaka rapitso tsy maintsy mivoaka reo tsy maty eo amponja eo zany raha mbola misy Andriamanitra fa zao rehefa mivoaka ao reo rapitso afaka apitso tondra firenena reo de amalifatindrey reo zany de zay foana zany vice versa ienan'ny firenentsika eto tsy mendrika antsika zany zay no mahatonga ana miteny hoe amin'ny fitondram-panjakana zao io raha mbola azo atao re tompoko tsy ho any am'zany fifamonoana dia tanterao ny dinika andatabatra boribory iarahan'ny irovelona rehetra ndao tsika hiaraka hitady vahaolana ampilaminana ampitonina ampisainana hiara anavotana an'le firenena mba tsy verenatsika amina krizy fa raha ohatra ka hoe zirozirotsika andeha fifidianana de anao an'izao de ato enjehina ihany atao aza lampy le atao mpanohitra de nareo mahazo miteny ary satria zanak'Andriamanitra nareo fa zay zanaka devoly miala tsiny miala fondro fa tsy maintsy korontana ny misy atao firenentsika ary io voaka malagasy io mangina izy io tsy miteny fa raha pitso raha afakapitso de itsangana io ary zay ny atahorana zay ny atahorana hoe hoany amina ataotsika hoe aza lambo hoany amin'ny famonoana hoany amin'ny valifaty zany ve zany mahatsara firenena tsy mahatsara firenena zany efa lasa mono fotoana fa tsy sarotry ny tsy anontany an'ity fanontaniana farany ity apetrako aminao ihany satria ianao namana riribe de anisan'ny filoha mpiara-mitantana eo anivony FEDEP le nyresantsika teo Fédération des ex-détenus et victimes politiques anisany nitakinareo ary nyresahana be foana le resaka fanonerana na indemnisation zay nosoniavina ny raha andrehetra nanaiky tany anatin'ny feuille de route tamin'ny fotoana tamin'ny androny teteza mita nisy vanim-potoana ianareo nyresaka ny amin'ny hoe efa miandry an'ilay décret d'application afahana mampiatra an'izany te antany hoe raha rotona fandalovana hoe aiza ho aiza mifandrosiny indraraha iny am'izao fotoana zao ia izay moa no ataotsika hoe andraikitra noresin'ny gadra politika raha vao nivoaka ny fonja zahay na ny avy ato amin'ny mouvance Ravalomanana zany na avy ato amin'ny mouvance Ratsiraka zany na ny teo anelanelany ny zavatra natao voalohany dia ny hoe fifamelana aloha andao tsika ifamela mba tsy siny valifaty fa andao hiavana vita ny fihavanana tsy moramora nanaovana an'izany dia andao ary ijery am'izay hoe ahoana ny atongavana am'izany filaminana zany voalaza ao anatin'ny feuille de route tokoa lay réparation et indemnisation ary ny fampihavanam-pirenena ihany koa dia voafaritra anatin'ny lalam-panorenana amin'ny fananganana n'ilay CFM conseil de fampihavanana malagasy tanterahana moa izy iny tamin'ny fotoana ny filoha Ira Zoroampianina mbola filoha natsangana le CFM dia nandeha izy nisy tokoa ny fiarah-miasa teo amin'ny fédération ny gadra politika satria io fédération moa zany dia ao daholo ny fikambanana rehetrarehetra zay agnatin'ny gadra politika be dia be ny fikambanana nitsangana tamin'ireny fotoana ireny na ny AB7 ny avec 2002 ny maro be be dia be ny avatemtim sy ny sisa fa nitambatra io dia nametraka zahay hoe manahoana am'izay ary lay réparation sy indemnisation misy an'ilay loi 2016-037 relative à la réconciliation nationale du 2 février 2017 iny lalàna igny zany dia misy ao anatin'igny ilay réparation sy indemnisation niezaka nanao zay azony atao ny CFM fa raha moa ny CFM zao fa juste mpiandraraha fotsiny ao niezaka nanao ny asany CFM ary nanolotra tolo-kevitra tolo-dalàna amin'ilay réparation sy indemnisation avant projet de décret zany nalefa tany ministère ny justice izy io de rehefa tonga tany dia namboarin'ny justice le izy mba hifanaraka amin'ny lalàna dia nalefa tany amin'ny ministère ny finance rehefa tonga efa roa taona tamin'ny roa taona zay tonga tany amin'ny ministère ny finance io de nanamboatra ny azy koa ny ministère ny finance hifanaraka amin'ilay lalàna io am-pelatangany
dia vita igny zany tena verina any amin'ny justisy am'izao fotoagna zao zany raha ny tena marina efa tokony any amin'ny gouvernemanta zany io décret d'application io fa ny magaga de zao any ambany latabatra zany izy am'izao fotoagna zao ia tsy fantatro io na aiza efa any imprimature be izy manontany zay amin'ny justice tsy raisiny zay mangatoko audience zay tsy raisiny ministre efa inenina angamba zay mangatoko audience tany ministre ny fitsarana dia tsy voaray zahay dia mipetraky zay rehefa tsy voaray satria fantatra efa tsy marisarisa ny mpitondra fanjakana am'izao anao fampiavana am-pirenena zany marisarisa donc zany zay zany de fanamola-po raha zay gadra politika noresahina sy niaramboina de zao efa tsy manantena an'izao fitondragna zao zay mbola ampandeha an'izany réparation sy indemnisation zay zofeno hananany gadra politika sy misy lalàna io lalàna koa ny mamoaka azy ka mangataka mitondra fanjakana zay mamoahana reo lalàna manafaona an'io de mangina zahay ia fa raha ohatra ka mbola misy lalàna io tanterao io fa azadino ny nahanonganana ny professeur Zafelbert tamin'ny fotoan'androny ny filoham-pirenena Zafelbert zany ta io fa lasa courage izy fa ray aman-dreny be ajaiko igny promulgation tardive des lois et madaraide zany hoe fahatarany ny famoahana lalàna sy madaraide fa izao fitondragna zao fandikana lalam-panorenana miverimberina famoahana lalàna anisany ny madaraide moa de fa tsy refesina ntsony mandeha ary mandeha atsy mandeha ary mandeha hélicoptère volam-panjakana tapitra ia mandeha mitokana école kely rapisy de efa vaky vaky ny rindrina 4 no mandeha makany volam-panjakana ny mialaka plaque rouge zany ny zavatra misy ny firenentsika gabezy tena hoe fandanindaniam-pona fanapotehana firenena ka zay zany eto raha mikasika an'iny de zao efa namola na zany azy de zao tsy janona hitaky an'izany zahay tsy janona hitaky an'izany zahay am'izao fitondragna zao satria manana didy amin'ny fagnatanterahana an'izany lalàna zany ny fitondram-panjakana avoay ila décret d'application fa tsy jerenareo fotsiny am'izao le gadra politika zay efa elany zay ia zay koa tsy hoe tsy mampitahotra fa raha zany gadra politika zany no mihetsika ane eto amin'ny firenena reo colonel général marobe ao anatiny tsy reo mpanao politika ao anatiny manerana Madagasikara hanahirana fitondram-panjakana eny zany fa zao isorako any gadra politika zany hoe nanaika ny ampangina hoe atsika tsy anakorotana fa aleo atsika miandry kanefa azararotana kosa izay fanginana zay ho tapitra ny mandat zao mbola tsy misy any tapitra ny filoha rajonam-pianina ty 5 taona tsy misy lay réparation indemnisation tapitra ihany koa ty fitoran'Andriamatoa filoha rajo le fitorana tsy manjary ty zany de mbola io tatsika io koa zany ny zavatra misy ka zay tsy magnantena tsony raha ty fitorana ty tsy magnantena tsony zay hoe ho azo fa dia asa angamba ny ilatsany fanamasina angamba zao fitorana zao pour sady 5 volana io tsy voaloha ka aizany mba isina zany réparation zany fa samy miara-manaiky atsika hoe sahirana ny firenena de miandry zay fotoana mahamety azy zahay am'izany fanomerana zany io tsy maintsy ho avy foana fa miandry zay fotoana mahamety azy fa tsy za tsy magnantegna raha zao fitondragna zao atsika gadra politika za magnantegna an'izany hoe mbola azon'izany tsika ia efa lasa de lasa ny fotoana araka anambarana manalilira faralahy teo mametraka ny veloma ho anao mankasitraka be deaibe Andriamatoa Henri Rakotomalala fantatra tsika rehetra amin'ny anarana hoe Riribe nitondra fanehoan-kevitra maro be mikasika ny fahitany raharam-pirenena amin'ny akapobeany atao tanatin'ny fandarana sahila zao de antenaina fa tsy ho ela de iverina teo anao satria mafanafana ny raharam-pirenena ary mbola afana atsoatsy de misaotra anao ary mbola manantena ny fiverenanao mafisiko fotsiny zavatra nyteneny ny vahintsika teo ny amin'ny mikasika andreo gadra politika am'izao fotoana zao ny amin'ny hoe mba tokony ho jereny ny fitondram-panjakana manokana izy ireny ary raha toa ka tena hoe tsy maintsy hitazomina noho ny fahatahorana azy ireny de mba nisosokevitra avy amiko tena hoe ataoko hoe avy amiko le izy hoe mba ataovy placement résidence surveillé farafaratsiny le olona fa hita zao tsika hitatsika zao amareny hoe Lola Rasomary efa lehibe Roly Mercia efa lehibe
tena tsy manana fo ve mba manana fo miantra ve ny fitondram-panjakana mba farafarasina apetraka amina résidence surveillée. Faharoa resahan'ny vahintsika toy koa resaka insécurité fa tiako tsy pihana manokana amin'ny resaka viol, le resaka fanolanana isan'ny vaovao nalaza farany teo zazalahy kely eny taona misy manolana amin'izao fotoana izao zany tena mandrendrirana tsy ny vahoaka rehetra hoe tsy mivavy kely intsony fa na ny lahy kely raha de misy manolana za manokana de mangataka tsy haiko any amin'ny antenimieram-pirenena ve ny amin'ny famolavolanana ny lalàna mikasika an'ireny ankizy ireny ny amin'ny fanenjanana ny lalàna mikasika an'ity resaka herisetra ara-nofo zay ampiarina amin'ny zanakitsika ity fa tena tsy rary loatra de izay ihany koa no ametrahako za manokana ny veloma sy ankasitrahako antsika rehetra nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany aho omeko an'ny Lily de tena fanamarana ny fandarantsika. Tsy adinoina ny misaotra manokana ny faly izay nikirakira ny totona fotsin'andro namasaka izao fandarana izao isaorantsika ny namana riribena ny hevitra teto ariverinay fa be deabe ny lesona ny tsoahana zavatra azo ampiarina avy hatrany tao anatin'ny fampizarana kasitrahana namana Clémence Rarinirina ny arana n'olotra ny fandarana izay miravavy kosa manome fotoananao ho herin'ny anio toy izao indray veloma tompoko.